How are you? Salamat. Where to go? How are you?
Ia, faly miarabantsika rehetra ary misy nanao fanamariana hoe tsisy feo ny YouTube rehefa tena miverifia tompoko eto misy feo le izy fa mety any aminao no misy problema. Miarabantsika rehetra ary eo am-piandrasana ny namana sy ny akama sy ny sakaiza rehetra, efa misy feo izy zao. Eo am-piandrasana ny akama sy ny sakaiza sy ny namana rehetra de andefa hira anankiray tsika ary tsy hafelona zany milaza amintsika rehetra hoe tsy mahamenatra milaza hoe ny ankabeazan'ny olona manaraka an'ity fandaharana ity dia manompo, mivavaka ary midera an'Andriamanitra daholo. Dieu créateur zany no tiako tenenina, ao moa ny silamo zany, ao koa ny kristianina, de zay mahatonga anahy hiteny hoe Dieu créateur mba tsy hisian'ny fanavakavahana satria tsy azo atao ihany koa ny manambanimbany ny finoan'ny hafa takan'izay fanao any amin'ny toerana sy ny fandaharana hafa any. Tsika mifanaja foana ary manaja ny hafa. Ka izao, noho izay le finoana zay indrindra dia na tsy mahamenatra ny hoe andro alahady, andro fideranan'Andriamanitra, fideranan'ny Tompo, fiderana ilay Andriamanitra inoantsika no anomboantsika ny fotoana tsy nihaonana hatramin'izay. Ity nisy hira talohan'ny sarahantsika farany, tena natao karazany hoe ho filamatra teto, ka matory ianareo matsiaro voadona am'ty hira ity, dia mangatava vavaka mibebà amin'Andriamanitra fa ity hira ity tsy natao ny marina zany dia ny tenin'Andriamanitra tsy atao fanaovana règlement de compte na ataonao ampiasainao hamelezana ny fahavalonao. Marihako etona fa ny fandaharana ny dao sahia dia tsy manana fahavalo fa tsy ny fahantrana sy ny hoe zay mety olona na tompon'andraikitra mampahantra ny vahoaka. Izay mampahantra, mambotry ny firenena. Ka ialako tsiny, ialako fondro re tompoko, raha sanatria any ambadika any misy olona voatoatoana am'tony hira tony satria iverimberina matetika eto izy ity, dia ary mety ho ampiasain'ny olona koa any anatin'ny zay mety tolona ho ampiasainy any sy ataony, tsy tompon'andraikitra am'izay fampiasan'ny olona ny tony hira tony fa ny fantako marina tokoa fa ilaina ny fifonana sy ny fangatahana famelan-keloka, eny fa na de ho an'ny tenako zao ary, na ho anao miheno akoho aza eo amin'ny fiarahamonina, eo anatrehan'Andriamanitra sy ny zavatra mitranga rehetra, ka matoa ianao voatoatoana am'tony hira tony de mety ao anatinao mihitsy le izy ka dia mivavà, mangatà famelan-keloka tompoko lezantsika.
Iverimerina matetika eto amin'ity fandaharana ity izay hira izay, ary tsy hafenina fa maromaro vitsivitsy ihany ozy le fitenenana ny olona mahatsara tohana amin'izay hira izay nefany tsy de hoe reny olona reny tohana no voadona no manery antsika tsy handefa izay hira izay satria n'inona lazaina samy manana ny satanany daholo ny rehetrarehetra ary mila manala an'izany ao anatin'ny fony sy ny fanahiny ary ny sainy. Misy zavatra maromaro ihany tsara marihana hoe naninona moa tsika no mijanona nandritry ny roa volana mahery. Efa ho roa volana sy tapany tsika zao no mijanona satria tsy maninona dao nga atao hoe telo volana mihitsy satria tany amin'ny 22 Desambra tany tsika no mijanona farany. Saika anao ihany tsika ny volana janvier fa voatery noho ny antony maro samihafa teo ny momba ny tenako manokana zay tsy maintsy naka fotoana naharitra mihitsy nandinika sy nieritreritra satria tokony ho fantatrareo hoe itony fandaharana itony dia misaotra antsika rehetra aloha amin'ny firariotso sy ny fiarabany eto tena tsy hafeniko fa manohana avy hatrany ny olona ray ihany zao ato no hoe manao tsikera nefa azo raisina sady mitombina ny tsikera zay ataony satria tsisy zavatra feno sy hoe iny e zay ny mahalaza azy feno sy tsara izany na faratapony eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy ampy ary misy foana ny zavatra tsy maintsy ampiana ary ny mahafinaritra dia na dia mitsikera ary le olona tsy hoe mba fa manajy izy takan'izany ohatra Andriamatoa Zakasoa Ravia izy zao ny antony hoe mihaino izy mba manala andro koa hozy izy ary izy moa zany hita mihitsy hoe hita izy hoe mpiraoravalo misaotra anao Andriamatoa Zakasoa na de irery ary ianao ato anatin'ity lanonana ity misaotra anao. Ny antony dia voatery tsy maintsy mijanona satria rehefa manao zavatra ohatran'itony tsy maintsy mila ihany koa mandinika tena, tsy maintsy mila eritsereo tena nanomboka 2017 tsika no nanao, tsy nijanona mihitsy tsika mandrapatonga ny 2022 le 22 décembre. Mois de juillet 2017 tsika non août 2017 tsika nanomboka nanao teto dia tsy nijanona raha tsy ny volana Desambra 2022. Ilaina ny manao ino ty izy teo ny fandinihana ny lalana vita sy ny lalana tsy vita ihany koa, mandinika ihany koa ny tenanao satria tsy hafenina anareo fa na ny fahasalamana ara anisany zava-dehibe tao anatin'ny mijanona an'izay satria tsy maintsy rehefa mandefy loatra ny tokony ho fantatrareo fa tsy mbo de fombako loatra zany manao hoe rehefa ao anatin'ny loha koa zany le grande ligne le zavatra moa efa iainana ny fahantrahana ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ny zavatra mitranga ny toetoetran'ireo mpanao politika ireo, toetoetran'ireo mpambotsy firenena ireo de tsy mila manao préparation be hoe ndeha hanao littérature be ohatran'inona fa ao anatin'ny saika ao le izy efa niainana nandritry ny farafahakeliny 30 taona manindrotra mba ahafantaranareo hoe tsy nisy fiovana hoe ahoana zany Madagasikara zany. Ny fiovana hitako farany mba hoe ny atao hoe âge d'or angara zay no tenenina dia talohan'ny taona 5 amby 7 roa amby 7 sivinjato sy arivo
Zany hoe tany amin'ny 10 taona lasa zany no mba nisy zavatra niainana sy mba hoe souvenir tsara izany Madagasikara zany. Tsy ilay 13 mai 1972 no tenenina fa ny talohan'izay no tiako lazaina hoe hafa kokoa tamin'izany andro zany. Tsy maintsy nijanona nandinin-tena satria tsy afenina fa mankarary ny olona ihany koa, mankarary ny hafa ihany koa ny voalaza amin'itony fandaharana itony satria itony fandaharana itony tsy natao hanafisafo, natao handokadokafana olona nazovy izy nazovy. Rehefa vandana dia kary rehefa tonga eto amin'ity latabatra na ty desika ity na ity fandaharana ity Andriamatoa Zaka Soarivo, tsy voatery ho Ravalo no manana irery ihany no nahazo tsikera, ary ny tsikera miainga eto tsy hoe tsikera fahatany fotsiny fa misy ihany koa ny fanoloran-kevitra, torolalana, fampidinihana amin'ny manam-pahaizana ny amin'izany, zay mba kely vitan'ny tena moa de mba fampizarana, zay tsy vitan'ny tena koa mba mifampidinika amin'ny olona tompon'ny taranja amin'ny fahaizana amin'izany. Fantso io za satria tsy afenina fa ny olona rehefa mamely amin'itony fandaharana itony dia mandalo fitsarana, mandalo ny antanan-tohatra amin'ny fifampitoriana sy ny karazany. Eny fa ny tenako mahazo opa, mahazo injure any ambadika any, fa alohany nanaovako an'itony fandaharana itony aho de efa tena niteny mihitsy ary tsy hoe nivoady fa nampiony tena hoe ianao tsy maintsy voaopa ianao Fleury, Rakotomalala, tsy maintsy ho aratsian'ny olona ianao, tsy maintsy zao ny zavatra hitranga aminao, tsy maintsy zao. No ferako mihitsy ny tenako, tsy andeha hitory olona na hoe hitoroka olona any amin'ny fitsarana, kanefa ny olona tsy voatery ho voasakanao, hitory anao rehefa tratrany ny maharary azy izy, ary zay zavatra izay no anisany tena hoe tsy maintsy nandini-tena ary nandinika ihany mihitsy ny hoe ahoana ny fandehany satria rehefa ao anatin'ny olana ara-pitsarana zay ianao, tsy afenina fa tany amin'ny voalohany ny olona nafanafo, kanefany ity fandaharana ity dia tsy afaka amin'ny iray tsikombakomba amin'ny tsy mety dia ozy lera naman'izay hoe alao miaraka amin'ny vitsivitsy tsaratsara, toy izay hiaraka amin'ny maro tsisy raofina, be tsy andraofana tahaka ny tsy fantatro hoe le hoy ny tenin'ny Ntaolo malagasy zay, ka itsika eto vitsivitsy tsaratsara satria ny ankabeazantsika eto dia tsy voatery miaro fitondrana ary tsy voatery ihany koa miaro ny mpanohatra fa olona misokatra amin'ny raharaham-pirenena ary mihaino ny zava-misy sy ny zava-mitranga ary indrindrandrindra ny vahaolana tokony entina eny amin'ny sehatry ny ady hevitra, eny amin'ny sehatry ny fifanankalozan-kevitra amin'izay zavatra atao amin'ny firenena. Tsy mampagaga raha ohatra hoe misy olona miady hevitra de raikitra ny ady hevitra de misy miteny hoe ianao zany angamba mpihaino Fleury, de miteny le olona hoe oy tena mihaino azy a, de zay manko le izy ry Zaka Soravy, ny olona mihaino Fleury a tsy mifototra irery amin'ny resaka ara-valomanana fa rehefa manao ny tsy mety a dia tsy mety na izy tenany ara efa nentina teto ambonin'ity latabatra ity dia nentina teto koa momba azy dia zany nanao tsikeran'ny tenany. Ka eo le izy hoe ny olona mitondra anao misy botanty aloha tsy afenina fa maharatra,
mitondra anao eny amin'ny sehatry ny fitsarana. Dikan'izany fitsarana zany dia vola ny dikan'izany. Eo mihitsy nefa ny olana rehefa tonga am'zay lalan'zay ianao, eo anao vao mahatsiaro hoe irery ary tsy maintsy nefany ianao miaro ny tenanao koa, ary eo no tena hoe mila akama satria ilay izy combat, drafenina lay izy fa tena miady amin'ny satana mihitsy ianao ary misaotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mamela ny olony ho afa-baraka. Zay aloha zany tena zavatra anankiray satria raha nisy olona zao nangataka tam'tony fandaharany tony hoe ho azahoako million maromaro, 25 000 €, 20 000 €, dia 600 € omen'ny fitsarana azy, mino angamba fa raha tonga saina ny olona ohatran'izany, mety ho tonga saina izy hoe karazana tsy fantatro inona no tian'ny fitsarana lazaina aminy, mba tsy hitenitenenako foana satria andro alahady koa androany, anisan'ny tao anatin'ny fandinihan-tena ihany koa ny fomba fifandraisana amin'ny hafa, eny fa na dia ny fifandraisana amin'ny olona zay mijoro ho fahavalo ary, dia ny fitandremana ny fifandraisana zany sy ny teny ifampizarana eto am'ty fandaharana ity. Irery ianao rehefa ao anatin'ny olana fa tsy irery aho rehefa miteny ny zavatra mahafinaritra anareo sy ao anatin'le tolona mampety anareo sy mametimety anareo. Misaotra an'Andriamanitra tsika zao misy an'ny Andriamatoa Zaka Soarivo Ravy zao, raha ohatra eto zao mamely ny fitondrana tena ravoravo izy ary tena faly izy. Raha ohatra mamely an'ny Andriamatoa Ravalomanana dia tezitezitra izy ary malahelo. Zay le fandaharana eto tsy maintsy rehefa misy tsy mety atao dia tonga am'zay le izy. Kanefany izay zavadray no mahatonga ny tenako ampanetretena no lazaiko an'izany mba nanao levée de fonds, karazana fundraising zany ahafahana hoe ty misy fitsarana ty tsy maintsy atrehinao, matsapa-tena fa tena irery aho tam'zay olo zay satria tsy hafenona aminareo fa izy moa ny tarainako, eo nareo 90 € no voangona. Mahamenatra ve zany? Tsy mahamenatra miteny an'izany satria zay ny voninahitrareo mihaino ahy. Aika itsika mianakavy rehefa tena atao ny combat, aika itsika mianakavy mafy ady. Rehefa tena atao ka ny combat, aitsika mianakavy tery paosy. Nisy fanaovan-gazety anankiroa tena matanjaka am'resaka investigation. Mandà mihitsy ireo gazety reo zany hoe raha ohatra zany hoe misy société multinationale ohatrohatran'izao nde izy sady manoratra zareo, manao fandaharana ihany koa, mandà mihitsy reo tsy handray vola avy any amina groupe multinationale. Fa reo indray kosa nefany mandray ny fanampiana amin'ny alalana don. Tsy maintsy hiditra am'zany manko tsika tompoko satria mafy io, raha mafy zany hoe tsy ao anatin'ny budget-nao ary tsy maintsy mahita ianao satria le izy lalan'ny fitsarana tsy azonao ivalozana zany, tsy maintsy miditra ao anatin'ny fandoavana an'izany ianao. Tsy maintsy hiditra zany tsika takan'ny mode opératoire an'ireto fanaovan-gazety vahiny reto.
mba tsy ahafahan'ny mpanao politika, mba tsy ahafahan'ny mpanambola mibaiko ireo fanaovan-gazety reo. Ka raha ohatra hoe misy dosie mafana tonga any tsy afenoko anareo fa maro ny dosie mafana ao amiko ao maro fa zao tena rehefa nieritreritra sy nandinika de lasa any aminareo le conséquence. Tsy maintsy tazomiko aloha raha tsy misy mihitsy réorganisation, raha tsy maintsy misy mihitsy aloha tsy maintsy misy mihitsy aloha ny karazana hoe matelas de sécurité na hoe minimum ahafahako mahatoky fa tsy ho very aho, tsy ho very ny tokantranoko, satria le zavatra tena teneniko anareo zay mahatonga anao hoe nalazain'ny olona mafiady ary sika manan-karena tsika ara-panahy, manan-karena tsika ara-tsaina ary tsika koa tsy tompon'ny lolom-po fa mety tsy manana tsika ara-bola mba ahafahana mandeha ao am'le tena hoe vrai combat. Satria ny tena vrai combat de reny le navoakako taloha reny fa tsy sasatra ny voatoro tompoko. Zaraiko aminareo mihitsy zany, tsy sasatra ny toriana. Ary raha ilaza aminareo azy zao am'zao fotoana zao hoe misy ny procédure na mise en examen any de tsy mino nareo. Vola ihany koa zany tompoko. De ny atratra tsy tana nefa ny ampiko rainy lavo ny fitenin'ny malagasy hoe tsy maintsy samby mieritseritsy tsika any am-pandehanana any hoe ilaina tokoa ve tony fandaharana tony satria raha izany structure hoe mediapart zany toute proportion gardée hoy fitenenana. Mafy anie zany mafy zany ny don avy any amin'ny privé fotsiny avy any amin'ny olona ohatra anareo mihaino reo miainga 50 rareo olona miainga olona 30, 50, 80, 100 ohatra atsika zao raha efa betsaka. Fa ireo olona reo de nahafoy hoe mba ahafahana itony zavatra itony ny azo atokisana any aoriana any anatsikafona ny marina ary tsy atahotra mihitsy hiaona amina fitsarana satria manana avoka matanjaka, tsy matahotra mihitsy hiaona amina hifanehatra amina mpanao politika matanjaka, mpambotsy firenena, be voly, afaka mandoa avoka matanjaka. Rehefa jerenao le olona ao anatin'le cotisation sy ny karazany, misy karazan'olona manome 2 euros, misy manome hatrany amin'ny 2000 euros, 1500 euros. Tena tsy aferina zany misy zany mba midirany amin'ny ny compte mediapart tonga de misy ao hoe don. Lasa indray ianao mandeha makany amin'ny ICIJ namoaka an'ireny Panama Papers reny, aza adino fa nisy gazy tao anatin'ny Panama Papers. De tsika tsy afaka manao n'inon'inona nefa tokony afaka hanao zavatra mihitsy tsika raha ampy ny moyen. Zany hoe zay manko le teniko tany amin'ny fandaharantsika tany amin'ny matetitetika mihitsy aho miteny hoe ianareo nefa olona mihaino aho fotsiny nareo mihaino aho fa ary nareo tsika samy manana tanjona daholo de ny hoe anana an'izany Madagasikara soa sy tsara kokoa amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy any Madagasikara am'zao fotoana zao dia isika nefany tsy mahafoy akory any amin'ny zavatra zay tena hoe mety hampiova zavatra sans prétention aucune hoy ny fitenenana. Tena ampanetretena re tompoko ary ifonako aminareo raha diso betsaka ny olona matahotra indrindrindrindra fa ireo mpiasam-panjakana, indrindrindrindra fa ireo mpitatam-bola, indrindrindrindra fa ireo mpandraindray sy mpangalatra, mpanodina rem-pirenena no matahotra nytony ity fandaharana ity. Miko ohatra anankiray nareo
Ohatra anankiray. Nareo zao tsisy mahafantatra an'izany nareo. Tsisy mahafantatra anareo. Tamin'iny herinandro iny nisy avion tonga tao Nosy be. Tsy fantatra hoe avaiza na avaiza io avion io. Nisy olona anankiroa passager tao. Tsy fantatra hoe inona ny nentin'io avion io na inona fa voatery tsy maintsy niakseptena ny ipetrahany tao Nosy be. Misy pilote zao amintsika eto mijery andriamatoalemena. Tsy haiko na au courant izy na tsia fa nisy zany. Aleoko miteny hoe tsy fantatra ny zavatra nentin'io avion io satria mila mitandrina re tompoko ary ifonako aminareo. Fantatra ny zavatra nentin'io avion io. Efa tany amin'ny volana mai 2022 tsika no miteny. Non, février. Rehefa tratra ny volamena 39 kilos izy iny tany non talohan'le volamena mihitsy tany Comore. Efa niteny teto aho tsy indray mandeha na indroa tompoko. Niteny teto tsika hoe misy sambo vedety rapide hors-bord mitatitra zavatra mba harao maso re mpitondra fanjakana. Volamena nentin'io mandalo hatrany amin'ny île reto nosy rahalahintsika Comorienne. Tsy vitany hoe 20 kilao na 15 kilao no lasitra amin'izany fa mahatratra hatrany amin'ny 100 kilao. Hors-bord. Miainga avy any Maorisy maka drogy avy aty Madagasikara. Hors-bord rapide mitondra an'io. Tsy afaka miteny an'izany ny tenako hoe zao aby no anatin'ireo entan'ireo mitaterin'ireo zavatra eo fa misy re zany mpitondra fanjakana mba seziseo mba enjeo. Efa nisy olana ara-pahasalamana ireto Maorisiana nitondra azy nanana problema koa par rapport amin'ity le hors-bord de ohatrany hoe nitsiponina fotsiny teny amin'ny ranomasina teny amin'ny faritra avaratra teny. Zay vao hoe parazara zany ny natratrarana an'le izy fa ohatrany hoe nanteny teto ary tsika de aizany hoe tsisy maheno. Non, henon-dralahy fa ny ataony ihany ny ataony ary zay ny pirofo lehibe mitohaka amin'ny tentany hoe ny olona ao anatin'ny fitondram-panjakana, ny olona manana privilège afaka mi-influencer ny gendarme sy ny polisy sy ny douane no tompona andraikitra voalohany amin'izany trafika zany ary olona mpanambola ihany koa. Tsy raha intsony izy zao fa efa maromaro ny mpanambola ary tena tsy ampoizinareo any amin'ny investissement immobilier any mahavita manangana building firy no tompona andraikitra amin'izany trafika izany. Ahoana no ahafahantsika hiady amin'izany? On n'a pas les moyens. Ary rehefa na ohatra raha teneniko anareo andefa olona haka sary hoe andana mba alaivo sary, tsy maintsy misy émolument, tsy maintsy misy vola omenao an'ireny olona ireny, alefanao western union. Est-ce qu'on a ces moyens-là? Non. Raha mba misy mihoatra kely aty de leo mba vidanana hoe de mba hividy tsy haiko inona zavatra lafolafo hoan'ny fianakaviana de mikipy kely aloha andao alefa aty angalana sary ery. Rapide zao misy opération tokony hoe hisy mpaka sary anankitelo efatra
Anefa satria zavatra iseho rapitso. Vola toa zany ao Antananarivo io. Zany hoe itony fandaharana itony zany tsy mitovy amin'ireny le fandaharana henonareo any ambadika any hoe efa mitranga le izy zay vao tantarainy. Ny eto amin'ity fandaharana ity mbola tsy mitranga, mbola tsy hitan'ny olona fa isika no mahita azy no avoakantsika. Mivoaka sary mihitsy any amin'ny antsika any, kanefa ny olona koa tsy fleurir-poto malala daoly ka andeha haka risika amin'izany. Mampalahelo anie tena tsy fantatrareo fa tena ohatra fotsiny zao teneniko anareo, paix à son âme. Sy namantsika izay teto. Raha nisy mpitolona nahafatrapo, tena hoe nahafatrapo, tsy adinoko mandrakizay zay zany naman'izay. Zay akamo zay. Présiden'ny akamo tany Madagasikara izy. Maty izy. Maty nodimandry izy. Raha misy akama tena mpanaraka eto amin'ity fandaharana ity ary manara-masony any amin'ny faritra avaratra any. Ny samboron-dralahy de ny gadain-dralahy mantakisoko atao hoe ianao tsy ampy ny moyen-nao na ny avocat miaro an'izany olona zany ara de voatery le olona ao izy ao mijery ao fa izy moa tsy niteny ahy hoe ary tsy fantany akory hoe hiteny an'izany andro any. Fa anisan'ny olona malahelo zany hoe avereo monsieur Fleury, avereo président ny fandaharantsika. Tena tsy afeniko anareo fa tena saika tsy hanao intsony aho. Tsisy dikany aminareo zany peut-être fa tena tsy ao amin'ny plasinareo le antso. Isan'andro isan'andro mahazo ny tena hoe de ho avelanao ohatran'izao ve le Madagasikara. Ho avelanao ohatran'izao. Misy antso foana zany ao anaty loha ao. Mikiky tena tsy afenina fa tena zay entre-ny hoe handray adidy ianao sa ny ainao mety manaraka, ny volanao moa zany efa manaraka any koa. Ianao nefany tazomin'ny olona otage ihany koa satria na ny vola aman-karenanao ara ao ny tonga fotsiny any Madagasikara any. Madagasikara any de misy taniko eny Ambohibao eny. Tonga de misy tovolahy colonel tonga tampotampoka de izy no tompony. Izy zany tsy malala eny Talamiotra fa manana tany 2 hectara eny a. Misy olona ao anatin'ny fitondram-panjakana izy. Izy zany vidy an'io tany io raha mety mbola tsy teraka akory lery. Na mbola mety vatatay izy fa hoe miala tsiny atoko am'le fiteneny. Hoe colonel zany lery de anajony ny tany. De bahana anie de fefeny ny tany eny Ambohibao zany. Aheritsereta am'zany hoe ohatrino mety kare an'izany tany zany. Tsy hoe natao hitaraina na hoe hiteny aminareo ny manjo ny tenako a na ny nanjoan'ny mpiaradia amintsika koa nisy nigadra tato anatin'ity fandaharana ity. Satria nikitika zavatra tena sensible ary tratran'ny ralahy hoe maîtrise zay. Zao manko vao miteny an'io akamo io am'zany, tsy fantany akory zany. Namorona ny ralahy dossier, lazainy ralahy hoe nitrosa tatsy de nifapindrana tatsy de nifampisasase tatsy de zao de nisamboriny de gadainy. Izy victime indray voatery nandoro 20 millions tam'le olona. Tsy afaka manao inona ny fandaharantsika satria zéro balle, zéro manatody, fandaharana mantra nefany bevava. Zay le izy. Fandaharany be ampo, fandaharany be tanjona. Ny tanjontsika avo de avo. Ny fieritreretantsika mba mahafinaritra kosa aloha le Fleury. Tena mba lery kosa aloha samy teny. Vous vous arrêtez à ce niveau-là. Fa rehefa ny tonga hoe ndray fampizarana le combat, non. Abonné, absent, bye bye hozy izy Sylviane Narasoa ary malala.
Zay le izy. Ny zavatra hitrangany nefany nangina ianao tao anatin'ny telo volana, inona zay tsy ny zavatra mitranga ny tenenintsika teto. Asa adinonareo fa tany ny volana avril ane de efa nitenitsika hoe hisy zavatra mamaivay be hitranga amin'ny desambra. Mba nihaino antsika ve reo fitondram-panjakana reo? Isan'ny hitarika hatrany amin'ny fanontana-panjakana ny zavatra hitranga amin'io desambra io tsika hoy teto. Ary androany tsika de afaka miteny koa fa ny volana may zany, avril, may de ho mafy amin'io fitondram-panjakana io, ho mafy. Za tsy miteny hoe hiongana izy, za tsy miteny hoe mety hiongana izy, fa ho enjana io possible. Croisez vos bras, non vos doigts, parce que nous on est loin d'être concernés. À la limite ozy ny ankabeazan'ny olona lato hoe alao inona nitady kirarony any, fa tsika moa tsy maniry ratsy zany, anisan'ny ao anatin'ny fiovatsika ihany koa zay. Zany hoe izay zany ny tena izy re olona, raha misy tanjona iraisana, on doit se donner les moyens. Satria rehefa tonga ny akamely de seul ny namantsika, any Vohimara, any Sambava, tsy hoe rehefa tonga ny akamely dia nandefa couronne ho an'ny namantsika maty ary tany Tamatavy de efa tena sahirana antsika mianakavy. Tsy izany angambany ny voninahitra tokony entiny tony fandaharana tony, ekena fa samy ao anatin'ny fahasahiranana. Fa rehefa navoakako zany ny statistika rehetra tao anatin'ity fandaharana ity de zao maromaro ihany ny olona avy aty ivelany manaraka an'itony fandaharana itony. Hay arahabaina le akama any British Columbia teo a, arahabaina ny akama, misaotra betsaka manaraka amin'ny fandaharana, tena mahafinaritra. Ary be dia be eraky ny vazantany no manaraka n'itony fandaharana itony. Nampidiriko zay resaka zay hitondra antsika any amin'ny feon'ny fieritreretana, andao le tsika hidera kely, hidera an'Andriamanitra mba ahafahantsika makamaka saina de miverina avy eo. Tahotra.
Zaho mba nangataka hira de bonjour madame Fauvé. Ela zany nangataka hira le namantsika le akamatsika any faritra avaratra zay. Tena nangatahany hoe fenoy fitiavana. Lazaiko aminareo fa nigadra ho aho io olona io noho ny fitiavana ny tsaratsara kokoa, ny isiany tsaratsara kokoa amin'ny firenentsika. Satria nidôsieny ny zavatra tratrany tam'izay andro zay, navoaka antsika teto avec le maximum de précaution nanao azy fa ny nahatratrarany hoe avy any aminy le information dia no izy du moins les renseignements satria ny information zany ao efa henon'ny olona rehetra zany de information zany. Fa ny zavatra mivoaka eto amintsika eto matetika renseignement dia ny pitsoarivan'iny vao sambotra le raha namana io, any amy tsy nampojony mihitsy ny namoronan-dralahy azy, nigadra nandritry ny 2 volana angambany izy zay na 3 volana ary mbola mandoa vola am'zany io lanceur d'alerte antsika io, tsika miteny zao. Voatery nynégocier satria mafy any, zany hoe higadra zany mandritry ny fotoana tsy fantatra fa de midoboka aloha. Tsisy efa nataony intervention satria tsy eritreretanareo ihany koa ny réseau de renseignement antsika misy olona any anaty fitondram-panjakana any, olona ambony mba tia an'itony fandaharana itony, tsy voatery ny olona anaty fitondram-panjakana anie tsy voatery hoe mpangalatra daholo e. Aleoko aloha zay hazava aminareo zay. Tsy voatery hoe mpangalatra daholo fa misy ao, misy olona ao tena maniry mihitsy hoe tena mba ahoaka rangahy zay. Monsieur Fleury tena mampalahelo anie le firenena. Fa tena nitota-kely anie Monsieur Fleury no manjaka. Ohatran'izay. Mba nangataka hira izy de ho tsinitsika ve raha ohatra mba alefa le hirany feno fitiavana hozy groupe Nifty. Daharo.
Latsaka ny ranomasin'ny akamatsika normal be satria mafy ary tena mafy ny nahazo azy. Mitovitovy ihany fa ny azo moa ny azo moa tany am-pigadrana mihitsy na tia ny volam-paosy ny manaraka. Misy olona ato zany zakasoa ravia ihany tsy azony zakasoa le zavatra miseho. Itony fandaharana itony dia maka tsy maninona, maka tahaka ny fomba fiasa zay mety ataon'ny hafa. Tsy mandray vola avy any amin'ny mpanao politika, tsy mandray vola avy any amin'ny multinational, fa mandray kosa fanampiana avy any amin'ny olona privé malala tanana sy manome sarobidy kokoa ary tena tsy voavidinao vola no iny hoe misy olona mba atao hoe vavy antitra 80 taona. Tena tiako rianaka amin'ny fandaharanao. 5 € ny aty am-paosiko. Ahoana ny anaovana an'ity? Andao neny makany amin'ny paosy tsika de versena amin'ny compte-n'ny akama na hoe versena amin'ny compte-n'ilay avocat directement. Tia ny numéro an'ilay avocat. Inona ny anton'izay? Ny politika raha hanome vola anao, ny mpanao politika raha hanome vola anao de tsy maintsy misy takalony. Akatony ny vavanao fa hangalatra an'ity aho. Zay le izy. Ka io karana sy olona teneninao mihitsy ry zakasoa sy ravia no tsy azo ifampirarahana amin'ny zavatra ohatran'izany satria mikatona ny vavanao, tsy afaky niteny ny ratsy ataon'ireo olona ireo ianao nefa ianao mandray ny fanampiana zay mety omeny anao. Ianao zany mba ahafahanao manao an'itony fandaharana itony ary zay mihitsy no tenenana hatramin'ny voalohany momba an'itony fandaharana itony de hoe ny fandaharana ndao-sahia dia tsy natao hanohana olona fa afaka miteny kosa ny fandaharana ndao-sahia hoe ianona ny mety ho lany ao satria zao ny zavatra mitranga. Ianona de mety ho hiaran'ny fanonganam-panjakana satria zao ny zavatra mitranga. Zany hoe c'est une émission de projection, analyse de situation et de réflexion. Ary tsy adino ny mitondra ny vahaolana ao anatin'izay observation. Zany hoe itony fandaharana itony zany karazana ohatrany hoe raha hainao zay Andriamatoa Zakasoa Ravia, karazana observatoire de la vie politique de la nation. Observatoire tony. Ary rehefa manao observation zany ianao dia tsy maintsy impartial, tsy maintsy mijanona ho technicien, ary tsy vitan'ny hoe ny observation, qui dit observation de miainga avy any amin'ny genèse-n'ilay izy mihitsy no tantarainao jusqu'à hatrany amin'ny fitrangan'ilay izy sy ny solution surtout entinao ao anatin'le seho mitranga. Hoe inona ny vahaolana entinao ao anatin'io zavatra mitranga io. Zany zao raha Ravalomanana no teneninao hoe inona ny vahaolana mba hampatonga ny hevitry ny Ravalomanana na ny idéal ny Ravalomanana ho tanteraka. Zay tsy hitako loatra aloha hatreto. De nareo mandokandoka azy moa de miteny hoe tsara ny économie tamin'ny andro non, c'est faux. C'est complètement faux. Et vous êtes vraiment à côté de la plaque. Quand on dévalue à 500% volanao, on ne peut pas parler de croissance, encore moins de développement. Azadiny fa ny 1 franc divisena 5 nidina ariary. Zany hoe ny hena 500 isan-jato zany ny sandam-bolanao. Azadino zay tompoko.
Azadino zay. Zay fotsiny ny élément méconnaut. Azadino fa le père du délestage, c'est Marc Ravalomanana. Madagascar n'a jamais connu de délestage, chers messieurs. Azadino zay, mety mbola tanora ianao, ka tsy fantatrao zany. Afaka hitarina lavitra zany fa tsy andron'izany moa androany fanomeravanao ranabavy, aleo tsy tonoko fa manjary manahira. Zay ny teneniko anareo tsy voatery olon-dratsy daholo rehefa ao anatin'ny fitondrana, fa misy ihany koa olona malala ny tokony ataony, mandeha amin'ny lala mahitsy, tsy rehefa mitondra anao anatina fanjakana, tsy voatery ho mpangalatra daholo, fa misy olona mieritreritra mitady ny tsara kokoa sy maniry ny tsara kokoa. Zay ngamba no tiako hifampizarana amintsika raha manana tanjontsika amin'ny zavatra izay atao, indrindraindrindra ny tahaka an'itony fandaharana itony, tsy misorona ary manatsikafina ny zavatra tsy mety rehetra na ataon'ny mpitodro, na ataon'ny entina, na ataon'ny mpanohatra, na ataoko izao ary dia azo atao tsara ny miresaka amin'eto, miresaka amin'izany eto amin'ity sehatra ity. Milaza ianao hoe Ravalo tsy voafatotra, tena mbola tanora saina ianao Andriamatoa Zakasoa Ravia. Mila mba mandinika sy mianatra kely ihany amin'ny fiainana ary mba mandinika tsara kokoa satria manjary tsy hitovy le ady hevitrintsika amin'ny rahalahy. Zay ngamba ny androany ka dia amela antsika rehetra misy isaintsainana sy hoentinareo dinidiniana zay zavatra zay satria tena tsy afeno koa hoe inona moa zany ny raison d'existence amin'itony fandaharana itony. Tsisy zavatra hoe atao amin'ny fiainana ka vita moramora. Ny atongavana amin'izany atao hoe tsara kokoa zany dia tsy maintsy miainga amina ady. Tsy hoe hiady aman'olona fa tadidio fa ny ratsy mandeha amin'ny rivotra. Ny teny entina amin'ny zavatra mitony dia matohana olona satria izy efa zatra miaina ao anatin'ny gaboraraka, zatra miaina amin'ny manodina volam-panjakana, zatra miaina amin'ny zavatra tsy milamina. Mba azonareo an-tsaina ve fa raha ohatra fotsiny zao hoe miongana io fitondram-panjakana io, misy olona firy mety hanitra tampoka. Raha ohatra hoe miongana le fitondram-panjakana satria le tena fototra mampidi-bola amin'le tokantrano na amin'le orinasa dia amin'ny alalan'ny fanodikodonana, amin'ny alalan'ny fametrahana pression, fametrahana lobbying tsy milamina, fametrahana fampitahoran'olona. Fa rehefa tsisy zay dia tsy maintsy midina le fidiram-bola. Araky ny teneniko hoe raha tena te hanan-karenana any Madagasikara tsy voatery hoe miara-miasa amin'ny fanjakana. Be dia be ny zavatra atao ao fa saingy izao ary ny ainako zany. Rehefa manomboka metimety ianao, rehefa le maneno ny sonerianao iny na miteny aminao ny sekreteranao hoe misy olona ao ramose, manana zavatra ambara aminao izy, dia efa nomany ianao fa olo ny fanjakana zay
haka pourcentage amin'ny zavatra nampivoatra anao. Manana an'ity dossier ty a resaka redressement fiscal ozy. Manana an'ity dossier ty a, azontsika négocier-na ny TVA-nao. Be dia be. Ianao manana trano atsy, sendra adinonao ohatrany nandony etratrano 2 volana na 3 volana, na taona ray. Zava-doza. Zava-doza. Ka izay le teneniko anareo hoe raha sanatria misy système anankiray miongana de hiaraka hitoto tam'izay kokoa ve toy ny fandaharany teo? Tsy aloha tsy aleo mitsipozipozy ohatr'izao ihany. Tsipozipozy kanefa n'inona zany na tsy zany, na ho ela na ho aingana, tsy maintsy hisy hatsapa hoe tena ilaina iny fandaharana iny satria iny no nasan'ny tenin'ny marina hoe izao ny tranga amin'ny volana Mai, izao ny tranga amin'ny volana Avril. Anjaranareo mpanao politika anie, azonareo mpanao politika ampiasaina mihitsy ny zavatra mivoaka eto. Ça ne nous engage pas. Tsy anjaran'ity fandaharana ity nandeha hitondra hoe an-tany midina eny an-dalambe, na hitarika anareo hidina eny an-dalambe. Tsy anjaran'ity fandaharana ity ny manonga-panjakana. Fanjaranareo ry zaka soa ravia, 13 taona nareo, azafady 14 taona nareo teo. Ny tolona mbola tsy vongonareo Andry Rajoelina. Tany anay ve vao 4 taona de efa hieritreritry zay fa hanana milliard ahafahana mametraka an'izany atao hoe tsara kokoa. Le mieux vivre pour le paysan. Manofo zay. On ne peut pas assez, du moins trop prétentieux. Amin'ny zavatra ohatr'izao de 14 taona nareo tsy mahongana aok'izay, 4 taona ve de heritreritra miracle. Tsy maintsy hifampitezaina ny anay eto ary zay mifampitaiza amin'ny zavatra maritra sy ny tsara kokoa. Mandeha miadana zay tsy mampaninona anay. Zato zay androany, fa mety raha sitrapon'Andriamanitra any aoriana any, mety amin'arivony maromaro. Rehefa tafampita moa zay, misy malagasy 5-enina ohatranahy, fa tsy voatery hoe za rery. Manana an'izay safidy zay hoe tsy ny fandraisana vola amin'ny zakasoa ravia. Zay zao raha andefasan'ny zakasoa ravia, enga anie mba tsy handefa ianao, de tsy handray zay averinay satria fantatray ianao fa mpanao politika. Karaha-pitry zay efa toranao. Efa tratran'izay piège zay manko zay. 50 € omen'le olona de exigeny zay a, aza miditra am'zany manaratsy raha valy manan'izany. Ndao nareo varavarana malalaka. Azo adinonao Andriamatoa ravia fa amanjatony anie ny olona nitangorona tamin'ity fandaharana ity e. Fa rehefa tonga ny hoe tsy mety ny andeha hitsokombakomba amin'ny zavatra tsy mety, mbola ho avy ny ivoahan'izany atao hoe boky milaza marina momba ny 7 février zany. Fa rehefa tonga zay zavatra de ianao no mety ho safotra voalohany. Tsara ny manaraka ny tsara fa tsy voatery hifamatotra amin'ny zavatra ratsy. Apetrakitsika eo am-pelantanan'ny tompo fa inga anie mba ho zany diso ary ialako tsiny sady dian'izao hifono anareo tompoko. Ifanao velomitsika samby ho tahin'Andriamanitra. Amin'ny alakamisy ny fandaharantsika manaraka raha sitrapon'ny tompo satria mbola hitanareo angamba fa mbola sadakadakatra ihany ahako, mbola mamerina tsikelikely de alakamisy ataontsika isaky ny alakamisy sy lahady tompoko ny fandaharana. Eny ary tompoko mandram-peona, hira roa no alefako entsika am-bavaka. Arak'le afatry le ray aman-dreny zay hoe ramatoa zay. Petrakitsika amin'Andriamanitra ozy ny zavatra.
ny zavatra ataontsika rehetra ary zao nitadidio Andriamanitra tsy hamelan'ny olony ho afa-baraka.
Eny e, atao ihany ny hoe andao tsy maintsy hifandao moa tsika fanao veloma moa zany. Fantako de fantatro hoe tohana ny fonareo satria aho koa no mandefa messenger aho koa tonga de miteny hoe latsaka ny ranomasoko, tsy hafenona fa nohon'le fitaavana an'le firenena, fitiavana fampizarana ny daholobe, ary indrindrindrindra ny fandondonanareo isan'andro, le antso koa ao ambadika eo koa anatin'ny loha ao, tsy mijanona mamely, niverenana tamin'ity fandaharana ity satria tsy hafenona raha tena dinihana tombontsoa iraisana izy ity ary tombontsoa iaraha-manana ny ilay firenena. Mila manaraka hatramin'ny aina aho amin'izy ity satria tena tsy haferoko. Nisy fotoana tena sady lasa saina mivery saina no tena nisy fotoana tena niteny hoe aza rangaha tsy hanao intsony, tena tsy hanao intsony aho. Kanefany rehefa izay le vocation, ny olona manao an'itony fandaharana itony zany tena hitako hoe manoratra aloha, mandray noty aloha de atao daholo ty an'ity ry gasikara zany mametraka fanontaniana zany ohatra de atao mihitsy noty zany be dia be de mitana afisy. Tsika nefa eto amin'ity fandaharana ity tsisy préparation zany. Tsy ry gasikara ihany fa ry Abrahama, ry Sidonie, misy fisy ihany ohatran'izany. De tsika ohatrany tonga fotsiny naturel le izy, na mémoriser dossier zany ara juska hatrany amin'ny virgule chiffre tenenina, vitantsika eto. Manaraka hatramin'ny aina aho, tsy continue intsony ny menasy ny fahasalamana, ny fitoriana, comprendre anareo koa raha latsaka ny ranomasonareo mba ho afokanao ny aiko iva Rijo Rakoto, veloma mandram-pona tokoa, samby ho tanin'Andriamanitra daholo saotra betsaka tamin'ny teny mamy sy ny teny soa nalefanareo sy nampitainareo tamiko, arahaba hatrahatratra ny taona tomoko, arahaba zany tsy izy. Mandram-peona amin'ny lakamisy indray ny fotoana any amin'ny am'valo alina any ihany amin'ny ora any Madagasikara. Dahoary eo.
Asehoako anareo le mason'ny Maria teo a, olona avy any amin'ny tsy haiko 500 kilometra nihazakazaka tonga taty Paris a tamin'ny taona tamin'ny 2020 nametraka an'io tamin'ny tanako fotsiny natokalavany taty, de nisaotra anahy izy de lasa izy. Tsy tadidiko akory zany olona zany hatramin'izao raha tsy izy anga no miverina amin'ny fandaharana de miteny hoe izaho le izy tompoko. Tena tsy tadidiko akory na ny tarehiny io, fa mivavaka izay seholy. Tadidiko fotsiny hoe vehivavy izy de mivavaka izay dia lasa izy nandeha, tsy hitako intsony izy hatramin'izao. Veloma mahafinaritra tompoko, mandram-piaona daholo, sambo tahian'Andriamanitra ary samy tafita amin'izay zavatra ho ataontsika. Veloma tompoko. Ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Amen.